Alarbi voalohany volana aprily taona 2024 indro ary ireo lohatenim-baovao. Nanome fitaovana ho an'ny tafika malagasy ny firenena Rosiana izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Madagasikara. Naveriny fitondram-panjakana tamin'ny malagasy tompony ny tany mirefy 720 hektara rehefa ny fanolanana tamin'ny orinasa Telma antaonany maro. Firenena 770 no hiatrika ny fiadinany amboara eran-tany amin'ny baolina kitra amin'ny ity taona ity raha 2 zany tao anatin'ny taona maro ny fandimby. Manolotra ny araba topoklasy topokavavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao milasantsika rehetra ary anaraka hatramin'ny farany. Matotra tsara sady mivelatra ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Androany dia noraisina tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny bataillon parachutiste teny Ivato ireo fitaovana sy fanampiana ara-tafika ho an'ny Madagasikara avy amin'ny firenena Rosiana. Tombontsoa lehibe ho an'ny tafika malagasy ny fahazona ireo fitaovana ireo raha tsy laza fa tsy ny fahafahana manamafy ny fiarovana ny sisitany malagasy sy ny filaminana anatiny eto amintsika. Ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika no nandray ireo fitaovana ireo angom-baovao entin'ny Babi Stefana. Fiara mifono vy, fitaovam-piadiana moderna, bala isan-karazany ary fanamiana ara-tafika. Fanampiana ara-pitaovana natolotry ny Federasiona Rosia ho an'ny tafika malagasy. Fihetsika izay maneho mazava ny finiavan'ny rototo tanamafy sy anitatra ny fiara-miasa ara-teknika sy ara-piarovana. Nandray tamin'ny fomba ofisialy ireo fitaovana ireo teny amin'ny toby Jeneraly Monibo Ismael, bataillon parachutiste Ivato ny filohan'ny fanavaozana, ny kolonel Randrianirina Mikael, fampitaovana tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana, mikendry ny fanavaozana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny hery fiarovana ny firenena, izao etsika izao. Ankoatra ny fanampiana ara-pitaovana, dia tafiditra ao anatin'ny vina stratejika ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny lafin'ny fanofanana sy fifampizarana traikefa eo amin'ny tafika rotota. Taorian'ny fitsidiana amin'ny fomba ofisialy izay nataon'ny delegasiona malagasy notariany Andriamatoa filohan'ny fanavaozana tany Rosiana dia maro ny zavatra efa niarahana ny asa tamin'ny firenena Rosiana sy ny tafika Rosiana. Eo ihany koa ireto fanomezana izay horaisitsika amin'ny fomba ofisialy anio dia ireto fiara mifono vy izay matanjaka anampiana sy anamafisana ny fiambenana ny sistan'ny malagasy sy ny eto anatin'ny fireneny malagasy. Misy ihany koa ireo fitaovana izay ety miatrika an'izany fiarovana izany anatiny izany ireo fanamiana, ireo fitaovam-piadiana sy ireo bala maro isan-karazany izay mbola ho tsiditsika rehefa avy eo. Maro ihany koa ny zavatra mbola iaraha-miasa ao ny fanofanana ireo tompona andraikitra ambony eto anivon'ny tafika malagasy sy ireo miaramila izay iofana any amin'ny firenena Rosiana. Mihatsara sy mihamatotra ny fiara-miasa ara-tafika eo amin'ny Madagasikara sy Rosia. Anisan'ny lara-pahamehana amin'izany ny fanofanana ara-teknika ataon'ny manam-pahaizana Rosiana ho an'ny miaramila malagasy. Hisy ihany koa ny fifanankalozana traikefa eo amin'ireo manamboninahitra ambony ka misy ireo malagasy andeha hiofana ny Rosia ary hisy ihany koa ireo miaramila Rosiana ho tonga eto amintsika. Eo amin'izay fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Rosia izay ihany dia fantatra fa miara-miasa akaiky ihany koa amin'izao fotoana izao ireo mpampianatra teny sy kolotsaina Rosiana eny anivon'ny Université Antananarivo sy Manerana Nosy amin'ny fanabeazam-bo ity taranja mpampianarana ity Manoana Rabola sy aratraikefa amin'ny fanatanterahana ny seminaire dia ny 17 izay ho atao amin'ny herinandro avy io izay mikendry ny fampiroboroboana ny fampianarana ny teny Rosiana eto Madagasikara ny fitondrana amin'izao fotoana sy ny fitondram-panjakana Rosiana. Isy moa ny mpampianatra avy any amin'ny Université ny Saint Petersburg anotrina io seminaire io marina fa efa 10 taona mahery no nampianarana ny teny Rosiana teto amintsika izay hita eny amin'ny lycée sy ny Université mpanjakana. Lafim-baovao hafa tanteraka anisan'ireo ady tany goavana teny amin'ny fitsarana
tao anatin'ny 20 taona ny ady tany izay nampifanoolana ny tompony tany teny Antanandrano sy ny orinasa mpifandraisana Telma. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany teny an-toerana fa naverina tamin'ny tompon'ny tany ny tany izay mirefy 20 hektara mahery ary natolotry ny mpanolotsaina avo ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara ny taratasy manamarina izany. Fietsika izay manapirofo tokoa fa an'ny Malagasy i Madagasikara. Mirandry Anjafy, Mamy Ravoavison. Titoko ny certificat juridique original ho anareo. 20 taona jiorino miverina amin'ny fianakaviana Razafy Tsara sy Razafy Mahefy ny tany Antanandrano izay mirefy 20 hektara mahery izay ny fanolanana tamin'ny orinasa iray misehatra ny fifandraisany. Tonga foana hatramin'ny fanazo titre ny 14 avril 2025 zay tsy soratan'le avocat taminay mpisolo vavanay taminay fa mbola nataonay estimate io naraikitra n'le ady zany. Zavatra homariako kely zany dia itika tao anatin'ny 20 taona zay zany dia raha ny didi-pitsarana azonay raha nataoko anisany 70 tamin'ireo nandresy zahay hatrany mpilina. Fa tamin'izany moa zany tsy nihaino ny fitondram-panjakana teo aloha hoe tokony heverina le tany nefa tsy miverina. Anisan'ireo dosie goavana teo anivon'ny fitsarana ity ady tany Antanandrano ity. Ahitana ady tany izay nahitana tsindry na ara-panjakana io na ara-pitsarana io na tao anatin'ny gouvernement io fa ny amin'izao fotoana izao ary manapahan-kevitra androany dia anehoana fa andro ny fanavaozana zao fitondram-panjakana amin'ny tsinjo vahoaka zay no hitasika nisy ny fananganana komity ny aran'ireo ministera telo nandinika ity iraharaha ity ka namoahana izao fanapa-kevitra izao. Misy comité interministériel tanatin'izany ny ministre fitsarana, tanatin'izany ny tena ary tanatin'izany ny ministre télécom nandinika ambony ambany ny dossier ny maharadalàna sy ny tsy maharadalàna ka namoaka fanapahan-kevitra miaraka zahay ministre Faniso, ministre Lisson ary ny ministre ny poste mahery ka namoaka ny certificat d'immatriculation et de situation juridique antitany centre récepteur stimate. Tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny hetsika toy izao ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana isin'ny irariny sy ny itsiny ho an'ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana fanavaozana dia miezaka mandrakariva ny hanavao tanteraka ny fomba fitantanana, hanavao tanteraka ny fomba fijery, hanavao tanteraka ny zava-misy atao anivon'ny firenena satria izany no nitolomantsika, izany no ny matematesantsika mba hahatonga ny tena rariny sy hitsiny ho antsika vahoaka malagasy. Ratsahivana dia ny taona 4,770 no nalain'ny fanjakana ity tany ity anorenana foto-drafitrasan'ny Telecom izay notantana ny Stimad. Rehefa vita ny fampiasana azy dia tokony hiverina amin'ny tompony tany ary teo no nisiny ny fifanolanana teo amin'ny tompony sy ny Telma. Efa naresy teny amin'ny ambaratonga ambony ny fianakaviana fa mbola niverina teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Maro dia maro amintsika malagasy tokoa no manana olana amin'ity resaka tany ity. Fa efa izy ireny mba olana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mikasika ny vola aloha amin'ny fandrefesan-tany, ny fanamorana, ny fanomezana tany mpanjakana sy ny tany nobodon'ireo mpanjanaka izay tena manahirana ny malagasy. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny mikasika izany ny ministra ny fananantany androany. Mbola Miray Andrianjafy sy Mamy Ravoavison. Mbola betsaka ny olana ara-tany eto Madagasikara hoy ny ministra fanatsariana ny tany fa efa misy koa nefa ny vahaolana entina miatrika ireny.
ao anatin'izany ireo tany izay nompotony colon na ny mpampijanaka efa vita ny reto teknisianina miara-miasa amiko reto ny projet de loi mikasika an'izay famerenana ny tany izay nibodony colon zay ho ampelantanany malagasy miandry atsika ny fivoriana voalohany ny antenimieram-pirenena ary zareo amin'ny antenimieram-pirenena koa efa vonina satria fa ndresaka tamin'ny président ny assemblée sy teny sy ny filohany vondrona rafitra fananantany ao amin'ny parlement député ny Fianarantsoa vao tonga ao dia tinindry zareo dia mivoaka zay eo ankoa no olana eo amin'ny famaritana miopapana ny tany amin'ny fanjakana toy ny any Mahajanga Antsirabe Ifanadina izay hozaraina amin'ny vahoaka amin'ny vidiny mirary Majunga zao misy any amin'ny 188 hectares an-tampon-tanàna eo amin'ny province tsy misy afaka nanao titre sporna fa efa nandalo conseil de gouvernement io efa vita ny décret mikasika an'io fa handeha hanome tany an'ireo vahoaka reo ny fitondram-panjakana Tsoatsy manaraka izay koa ny Antsirabe misy 3200 hectares ao an-tampon-tanàna ny Antsirabe izay andeha hozaraintsika koa Tsoatsy amin'ny lahady zao raha tsy miova ny tsy misy androny paka zany nenay fa any fanadina zay amin'ny lahady io commune urbaine fanadina rehetrarehetra misy écurie thermale hôpital reo tsy misy azony tena tompony na ny fanjakana na ny gendarmerie fa mbola ny province fa dia ometsika vahoaka reo amin'ny centaine d'hectares io fa mampitaraina ny maro ihany koa ny vola aloha amin'ny fandrefesatany efa hamoaka zahay tena barème fixe zao ny vidiny tany zao no vola aloha rehefa manao descente ka zay mangataka mihoatra an'izay dia handraisanay fepetra zany hoe ho tombotsomba hoaka hatrany hatrany zany no ezaka lehibe zay ataon'ny ministera tanjona ao anatin'izao ny ministra ny ananany malagasy rehetra taniny satria Madagasikara amin'ny malagasy Maranzany ny akamaroan'ny tany eto Madagasikara dia mbola misoratra amin'ny lehilahy avokoa na dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fambolena aza ny vehivavy indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra antony nanaovana ny ady hevitra na ny dialogue national ijerena ny vahaolana mikasika izany tao anatin'ilay fandaran'asa fort erahan'ny Madagasikara amin'ny Caire international Miray Andrianjafiany eo amin'ny sariny Mamra Voavison manodidina 10 hatramin'ny 20 monja ny tany eto Madagasikara no voasoratra amin'ny anaran'ny vehivavy izany hoe mbola any lehilahy ny tany na iombonana ny 10 hatramin'ny 70 ny asan'ny fambolena nefa dia ataon'ny vehivavy vitsy ny manana titre foncier na certificat foncier fa ny ankamaroany dia amin'ny anaran'ny vady na ny fianakaviana mbola ambany nefa io tahy io ho an'ny vehivavy any ambanivohitra antony mahatonga izany ny fomban-drazana kolotsaina ny olana eo amin'ny lova ny tsy fahalalana lalàna sy ny sisa izay hitetezam-baholana atao anatin'ity ady hevitra nasionaly ity dia ny zavatra ho ataondro zany karazana fifanakarosan-kevitra dingana ray ao anatin'ilay tetikasa dia ny tanjona ao anatin'ilay izy dia ny ampitohy fomba fijery amin'ireo petsehatra samihafa mahakasika izay fampandrosoana ny zomy vehivavy amin'ny fananantany ny fiarovana ny zomy vehivavy amin'ny anisan'ny mandray anjara ao anatin'izao ady hevitra izao ny fort famatsim-bola avy amin'ny gouvernement allemand ny antopisiany Wiforer dia faminafisana ny fahaiza-manao ny vehivavy mba ahafahany misitraka fahaiza-manao ny fahazana mitantana rabola représentation izany hoe ahafahany ihany koa mandray andraikitra eo amin'ny sehatra maro ao anatin'ny fampandrosoana sy ahafahany ihany koa mandray anjara amin'ny fanapahan-kevitra hetsika izay tohanan'ny fikambanana iraisan'ny pireneny Caire international izay miasa amin'ny lafiny fanampina mahaolona sy ny fampandrosoana eto Madagasikara ny tena ataonay ao anatiny dia mametraka lohany andro ataontsika hoe mpivohy ny fiovana na hoe agent de changement maninona moa izay mametraka an'ilay agent de changement izy ireo zany no tena miara-miasa manao an'izay fampianarana sy ny sensibilisation eny fotony ary miara-miasa amin'ireo ataontsika hoe tompony fahefana satria araka ny voaresaka teo hoe norme sociale izany hoe fomba mahazatra
no tena anisany sakana lehibe tsy ahafahan'ny vehivavy misitraka an'izay fananantany sy mampiasa feno an'izay resaka tany izay. Ny vehivavy nefa izay maro anisa eto Madagasikara. Zava-dehibe ny fananana tany fa mbola manana anjara toerana lehibe ihany koa ny resaka rano. Itombo 520 isanjato ny fahafahana mamokatra rano eny amin'ny toby famokarana eny Mandro Seza manomboka amin'ny farany volana Aprily izao. Ho vita tsy ho ela ihany koa ireo fotodrafitrasa goavana anampitosika izay famokarana rano izay. Ankoatr'izay dia hoavaozina manontolo ireo fantson-drano mahery ny 80 kilometatra eto Antananarivo manomboka amin'ny volana Jona ho avy izao. Babi Stefana. Itombo 2 sy 4 metatra toratelo isanandro ny rano vokarin'ny Jirama eto Mandro Seza hamatsiana Antananarivo renivohitra sy ny manodidina manomboka ny farany volana Aprily izao. Izany hoe itombo 520 isanjato avoeny amin'ny fahafaha mamokatra amin'izao fotoana ny fotodrafitrasa vaovao. Miakatra ny production na hoe ny rano hovatsiana eto Antananarivo. Fafantarantsika fa nisy gap 100 000 m3 jour zany teto Antananarivo dia itombo ny famatsiana rano eo amin'ny 520 isanjato reto. Izay ny politika mpanjakana ny amatsiana rano fisotro madio ny Malagasy. Dia ny ministera efa azavaiko foana hoe ny ministera dia miara-miasa akaiky manara-maso akaiky ny fizotry ny asa iarahana amin'ny Jirama. Misy ny mpiara-miombonatoka manampy atsika amin'ny famatsiana ny rano fisotro madio izay. Mbola manamafy ihany ny ekipa manao supervision eto hoe farafatarany voalohany volana Mai, zany hoe farany volana Avril voalohany volana Mai eo zany tokony mandeha ny mise en eau ety Mandro Seza. Aorian'ny fahavitany ny fotodrafitrasa famokaran-drano eto Mandro Seza dia atomboka amin'ny volana Jona ny fanoloana manontolo ireo fantson-drano ny Jirama. Ny ankamaroan'izy ireny izay simba sy efa antitra ka mitarika fahaloton'ny rano tonga any amin'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao dia efa voasolo ny pompy telo lehibe izay mamatsy ny Antananarivo ary ilay tetikasa izay fananganana station de pompage vaovao izay anosika ny rano izay vokarina eto amin'ity Mandro Seza ity any amin'ny mpanjifa erana Antananarivo. Fa ho avy tsy hoe lahatsoato izao ilay fanoloana fantsona 64 km izay io dia anatsara ny kalitao an'ny rano indrindraindrindra. Nandritra ny fitsidiana ny fizotry ny asa fanorenana nataon'ny ministra ny rano dia fantatra fa miasa tsy ankiato ny orinasa miantsoroka ny fanorenana ary nanamafy fa ho vitaina mialohan'ny volana Mai ny fotodrafitrasa manontolo. Ny Zandarmaria Pirenena sy ny fiahina ny mpiarabelona efa ho taona maromaro izao no mitaiza sy mamolavola ireo ankizy sahirana ara-pivelomana ka tsy afaka mianatra intsony ny Zandarmaria. Ny tetikasa santatra no miay azy ireo ao Moramanga mba nanany ho avy tsara kokoa sy azo antoka hoentiny miaktrika ny fiainany no sady isoroana amin'ny fitaoman-dratsy isan-karazany toy ny fidorohana zava-mahadomelona izay mety mahavoasarika ireo ankizy. Griffin Bakoliniena. Ny lafiny fampianarana no itondrany Zandarmaria fanampiana amin'ireo ankizy sahirana noho ny tsy fahampiana ka tsy nahafahan'ny ray aman-dreny nanoina nampianatra azy ireo mihitsy ho an'ireo olona sahirana eto Moramanga. Beazina, volavolaina ary omena n'ilay fototra mba atonga azy ireo olombanina anana ho avy mamiratra mandritra ny 10 volana ijanonan'izy ireo eto anivon'ny sekoly amboniny Zandarmaria Pirenena ao anatin'ilay tetikasa santatra. Matsapa ny Zandarmaria Pirenena fa rehefa andraikitra hatramin'izay manana didy amin'ny fiarahamonina, manana didy amin'ny vahoaka manodidina. Dia izay no mahatonga n'ilay fandraisana anjara zany amin'ny fampianarana ny ankizy mpiray tanàna mpiarahamonina eto Moramanga tahaka an'izao. Avy eo anivon'ny fokotany no isafidianana anireto ankizy ireto. Ankoatran'ireo tompon'andraikitra ifotony dia manara-maso ary mijery sy manadiady eny an-toerana momba ny fandraisana ireto ankizy ireto no anivon'ny Zandarmaria ka ireo izay tena hita fa sahirana no ho raisina.
telopolo mianaday izy ireo ankehitriny no ao anatiny santatra andiany faefatra, izany hoe efa nisy ireo nandalo fiofanana teo aloha ary efa nisy tamin'izy ireo ihany koa no lasa zandary. Tsy voatery anao zandary anefa na hoe anao mpitandro filaminana izy ireo, aorinany fijanonany sy fahazon'ny fampianarana izay iantoany zandary Maria Maimaimpoana fa manana antoka kosa afaka isitraka sy anamora ny fiatrehan'izy ireo ny asa izay ho tanterahany any aoriana any. Taranja 520 no ampianarana azy ireo eto izay miompana avokoa ao anatin'ny setra fivelarana amin'ny asa izay fanomanana ny hoaviny aorianany fepitaona ianaran'izy ireo. Rehefa vita ny fiofanana dia misolo vaovao indray ato anatin'ity tetikasa santatra izay entin'ny zandary Maria manatsara ny fomba fiasa sy manampy ny vahoaka ankoatra ny fitandrona ny filaminana. Avy any Moramanga dia andeha hiazo ny fianaratsoa isika ny antso fiaramientana amin'ny olo-pirenena tsy ankanavaka tia tandrazana izay manana hevitra na fahaiza-manao na traikefa na koa enti-manana ampandrosoana ny faritra Matsiatra ambony ny lehiben'ny faritra Vonjimaika vaovao Raherin-Janahary Pierre Raymond. Nisongadiny io nandritra ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sekretera jeneralin'ny faritra sy ity lehiben'ny faritra Vonjimaika ao Matsiatra ambony ity fifamindram-pahefana natao androany. Babi Stéphane. Teto Ambohimasoa, vavahady ny faritra Matsiatra ambony no nitsenany ireo olom-boafidy sy tompona draikitra samihafa ary solotena ny mponina ny lehiben'ny faritra Vonjimaika ny jeneraly Raherin-Janahary Pierre Raymond. Taorian'ny fanolorana ny fitantanana avy amin'ny sekretera jeneraly izay nisahana ny fampandehanan-draharaha ankapobeny dia niantso fiaramientana amin'ny olo-pirenena tia tanindrazana ny lehiben'ny faritra Vonjimaika. Ny tondrotokana Tsamafo efa tentsika zay ka chef de région tsy afaka andeha irery fa mila ny fanambarana ny herintsika tsirairay avy tsy akijery hoe aviaiza na aviaiza fa rehefa samy vonona isika hampandroso an'ity faritra ny eto Matsiatra ty, rehefa samy vonona isika anome tanana hampandroso ny fanavaozana ny Repoblika Madagasikara dia raisina mpitiavana izay tolokevitra izay fanampiana rehetra hoentitsika miara-misalahy ao anatin'izao ady hoentitsika mampandroso any Madagasikara zao. Nampatsiahy ireo sotoavina ijoroan'ny Repoblika ny fanavaozana ny jeneraly Raherin-Janahary Pierre Raymond. Tsy hoditsika tsy fantatra ny zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena fa nisy ny tolona natao nireo tanora natsapa ny tsy fandehanan-draharaha, natsapa ny fanaovana mpimamba ny repirenena, natsapa ny fanaovana kolikoly amin'ny ambaratonga mpanjakana rehetra. Isorana ireo tanora ireo amin'ny fitsinjohan'ny hoavy nandray tanana ny hoavy. Nisy koa itsika tompon'andraikitra izay nanoana ny tolona nataon'izy ireo ka nitsanganany zao Repoblika ny fanavozana zao izay fantatritsika fa manaraka ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny lalam-panorenana ny fijoroana. Samy mahafantatra itsika rehetra fa raha lalam-panorenana dia tokony olom-boafidy ny ato anatin'izany faritra izany fa noho ny fanohizana ny rafitra izay mijoro eo anivon'ny Repoblika fanavaozana ny Madagasikara dia tsy maintsy manindry ny chef de région ny ambaratonga pahefana mahefa dia izany mahatonga ny tena indray ho lehibe ny faritra Vonjimaika. Ny sabotsy 4 aprily izao no hanatanterahana ny lanonana ara-panjakana fametrahana amin'ny asany ny lehiben'ny faritra Vonjimaika eto Matsiatra ambony.
Ny filan-kevitry ny minisitra Omaly talata 3 Mars 2022 moa dia namoaka ny fanendrena lehibe ny faritra Vonjimaika telo ho an'ny vatovavy Ramatoa Antriniana Elise Karena, ho an'ny faritra Melaky Piculas Jona Justin ary ny an'ny faritra Atsimo Atsinanana Ramatoa Randriana Solo Volatina Pauline. Fa vonina amin'ny asa fanoratana anarana biometrika ireo mpandraharaha ikirakira ny fandrafetana ny singa biografika sy biometrika ny olom-pirenena 12 taona no mihoatra manerana nosy. Misy efa mamaraparana ny fiofanana ireo mpandraharaha ary misy mihitsy aza ny faritra efa nahavita ny fiofanana. Ireo mpandraharaha ireo moa no nanomboana ny enrôlement biométrique na izay fisoratana anarana anatin'ny biométrique izay mialohan'ny hipartahan'izy ireo manerana nosy, ny distrika, ny commune ary ny boriboritany. Avitry ny Anarakotoarso, Fanirandriamanana. Alohan'ny hidirantsika hitantsika ny tablette aloha misy reto ilay tenenina iny hoe iny amelomana anazy ao efa velona le izy voalohany tsika mijery tsy maintsy mail données mobile ao. Raha manokana zany safidy ho isan'ny mpandraharaha amin'izao enrôlement biométrique zao ny tenako satria hitako hoe intéressant le izy amin'ny fanoratana ny maha olom-pirenena malagasy zay dia vaovao koa le izy zany dia mahaliana hoe mahafinaritra zany hoe sady mahaliana ny manao asa ho fanompoana ny tanindrazana ho an'ny tanindrazana ohatran'izay. Ao anatin'ny fanoran-tenina ho an'ny tanindrazana sy ho tombontsoa ny mpiarabelona mba hanana fahizina ara-dalàna, hanana ny tsirairay ny angona rehetra matokana ny olom-pirenena. Io ny tanjona nanosika ireo tanora avy amin'ny distrika telo dia Sakara, Ankazoabo, Beroro irotsaka ho isan'ireo mpandraharaha kirakira ny fanoratana biometrika ilay antsoina hoe opérateur de kit na OPK. Ivitoerana roa no anaovana ny fiofanana eto Sakara manderaka ny tokony ho izy ny fiofanana rehetra izay atao. Fa nisy ny théorie izay natao dia amin'izao zany izay efa miditra amin'ny pratika amin'ny alalan'ny kit ultramobile. Ny kit ultramobile moa zany dia ny tablette. Nanomboka nameno an'ilay formulaire zany zahay A sy formulaire B izay ahafahana mampiditra an'izay renseignement ao anatin'ilay kit. Ato moa zany misy sokajy anankiroa. Misy ny opérateur de kit d'enrôlement zany na OPK dia misy ireo technicien informatique na ireny tantsoroka moa zany eny anivon'ny distrika. Ary amin'ireo valo amin'ny zato ireo moa zany dia misy ny isa izay tratrarina eo anoloana zany mihoatra zany le valo amin'ny zato fa misy ny tsy maintsy hitsana rehefa tonga ilay fanadinana any amin'ny farany fa izay tsara noty amin'izy ireo arakaraka an'izany ny ordre de mérite ny any amin'ny test any amin'ny farany dia amin'izay no andraisana an'ireo mpiofana ireo. Eto Fianaran-tsoa renivohitry ny faritra Mahatsatram-bony dia raika amin'ny 700 ireo mpikirakira ny fanoratana ara-biometrika na opérateur de kit nanaraka ny fiofanana ka 720 amin'ireo no nivoaka tao aorian'ny adina farana tao ary parika manerana ny distrika sy ny commune ary boribory-tampanjakana. Ho an'ny sitin'ny Fianaran-tsoa manokana na Haute-Matsiatra zany dia nanana distrika enina izay nanao formation teto ny zara site roa teto amin'ny Emita dia tany amin'ny Draine eria Mamanina. Ny aty amin'ny Emita moa zany dia nahitana ny Sandra Lalangina ary Vohibato. Ny eny amin'ny Draine kosa Fianaran-tsoa Kialamavony ary Ambalavao. Ny isan'ny kit izay prévu zany omenan'ireo distrika ireo zany dia 12 amin'ny zato. Dia ao anatin'izay 112 kit izay 91 ny kit mobile dia 21 ny kit ultra mobile. Dia hozaraina amin'ireo distrika enina ireo zany izay kit rehetrarehetra izay ho an'ny mpiofana kosa ara-dalàna tsara ny formation rehetrarehetra isorana mazava be ny formateur. Taorian'ny fahavitany 7 andro nanaovan'ireo OPK 720 ny fiofanana dia nroso tamin'ny fisoratana anarana biometrika izy ireo mialohan'ny pareana izy ireo any amin'ny toerana iasany. Ankoatra izay anefa dia efa nroso tamin'ny fiofana ihany koa ireo CA chef d'arrondissement administratif na lehiben'ny boribory-tampanjakana. Any Tomasina
Commune roa mamokatra volo fanondrana sy fihinana kanefa rava sy simba vokatry ny rivo-doza Gezany no notsinjovina manokana ka nahazo ny fanampiana avy amin'ny BNGRC tao anatin'ny andro fahatelo ho an'ny caravane humanitaire izay mamakivaky ny faritra atsinanana iny amin'izao fotoana izao. Dia ary entiny Keita Revila sy Tantelandriambelo amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny niainan'izy ireo ny izany faharavana sy ny fiarenana tao anatin'izany. Eto amin'ny commune Ambodiriana, districtn'ny Toamasina faharoa ny misy anay amin'izao ora hitanirana izao. Commune izay 40 km miala amin'ny districtn'ny Toamasina voalohany na antsoina amin'ilay hoe route d'intérêt provincial fahafito na ny hoe RIP fahafito. Manana ponina manodidina eo amin'ny 50 sy 700 sy arivo sy ray alina ny commune Ambodiriana izay ny 900 mivelona amin'ny fambolena avokoa ary manan-karena amin'ny voly fihinana sy ny fanondrana. Raha mahakasika izay hoe voly fanondrana izay dia manan-karena amin'ny jirofo sy ny letsia ary ny cola ny commune Ambodiriana raha tsy laza hoe mamokatra hatrany amin'ny 70 tonnes isa-taona amin'izany resaka jirofo izany ny commune ary mamokatra letsia hatrany amin'ny 10 tonnes ary mamokatra cola manodidina an'ireo district manodidina ny commune na ny faritra hatrany amin'ny faritry ny Antananarivo ihany koa ny commune Ambodiriana. Vokatry ny fandalovany rivo-doza Gezany anefa na dia maro ireo mpamboly ny simba fiarina vokatry izay fandalovany rivo-doza Gezany izay tahaka izany ity ray aman-dreny eto ny olakeo ity. Avy any Pasimbola no faviako commune Ambodiriana. Ilay mpamboly jirofo manana velaran-tany eo amina 20 hectare eo. Fa ny voly jirofo vavoliko dia 200 fototra. Dia ny mamoa eo amin'ny 230 eo no ilay efa mamoa. Fa ankoatran'izay mbola kely tsy dia mamoa. Fa ny simba zany tegna simba moatra ny 200 n'ilay jirofo amin'izao fotoana izao tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza. Tiako azy ny milaza hoe 200 zay ilay tegna simba. Fa ankoatran'ireo voly fanondrana izay fiveloman'ny ponina atao amin'ny Ambodiriana districtn'ny Toamasina faharoa dia mamatsa ny tamatavy hatramin'ny 900 amin'ny vokatra fihinana ihany koa ny commune. Vokatry ny rivo-doza Gezany anefa dia tokantrano mpamboly manodidina ny 4,000 no simba fiarina. Ode. Androso. Salama madame. Salama. Nanahoana ny miatrehanareo an'izay hoe fandalovana cyclone Gezany izay nefa nareo eo amin'ny fandrarana madinika zay zay hoe mivarotra hany-masaka isan'andro eto dia nanahoana ny fiatrehana an'izay? Tanatin'ilay cyclone igny aloha tena latsana fahasahiranana zay tegna sahirana. Zay moa zany tagnatin'ny fivarotana mivarotra sakafo masaka. Zany mba fivelomana fitadiavam-bola rapirapida mandra-pahatoizan'ilay hanina agnaty ala. Dia nefa tratran'ilay cyclone moa zany dia simba daholo ny tragno rehetrarehetra. Misy mpanararotra angamba mitin'ilay mialina ny cyclone dia sahirana. Tsisy tragno nialofana mihitsy mandeha milefa atsy robaka, mandeha milefa ary robaka. Efa zara faseka maty mihitsy. Dia ny zaza madinika moa efa hetsy fogna efa mangitakitaka daholo. Dia ny zavatra agnaty ala koa dia simba daholo nefa regny mba nitavandraigna hoe voly jirofo, letsia. Fa fikarakarana mpianatra miditra mianatra dia simba tsisy mihitsy ny hatramin'izao aloha. Nahazo an'ilay tohana tamin'ny BNGRC mety hoe inona no nampiasaina tamin'inona izay hoe vola azo tamin'ny tohana eo amin'ny BNGRC zay? Rehefa nahazo an'izay vola zay moa zay dia sasany no io hitanareo mbola anatin'ny manamboatra an'ilay trano. Dia nana fitaovana, ny sasany ravipontsy, kakazo. Dia ny sasany ny nampiasaina ny velomana ny varota amelomana an'ilay varotra indray. Dia ny sasany vianana sakafo. Mbola mitavandra amin'ilay fanampiana ary mankasitraka zany amin'ilay vita tamin'ny BNGRC fa mbola mangataka indray no afy. Raha mbola misy fanampiana dia mbola miandry ny rariny dia mankasitraka. Manana fokotany misy asivy neto amin'ny commune Ambodiriana notsingaina ireo tena marefo ka nomena fanampiana tamin'ny raran'ilay hetsika caravane humanitaire poste Gezany kavaro milanja 520 kilao kilao, voamena 900 kilao, menaka 500 litatra ary kitizene na kojakoja ho an'ny vehivavy miisa 500. Amin'ny ankapobeny zany dia simba daholo ny
mihoatra ny 7,100 voly zany dia tegna potika tanteraka satria izay aty moa zany malaza amin'ny famboliana voly fihinana toy ny akondro dia karahan'izay koa zany ny resaka jirofo koa zany agnisany mampalaza ny faritra misy anay aty Ambodiriagna raha ny fanampiana tonga aminay aty moa zany raha malala moa zany raha ny fasairanana zany dia maro soragna moa zany ny fitondram-panjakana sy ny ekipany BNGRC zany dia magnodidina eo amin'ny 500 zany ny tokantrano ny sitraka ny fanampiana. Fa akoatrany teto amin'ny commune Ambodiriana dia nitohy teto amin'ny commune Sahambala district ny Toamasina faharoa ihany koa ny fanampiana ka tokantrano miisa 500 no ny sitraka. Izay ny tany Toamasina toizatsika amin'ny resaka fahasalamana ny fampalalam-baovao karazana aretina maro no efa afaka tsaboina eny amin'ny hôpitaly CHRD Mahitsy amin'izao fotoana izao anisan'izany ny aretina any amin'ny loha efa manana fitaovana fanaovana kinésithérapie ny hôpitaly Mahitsy amin'izao fotoana izao nametrahana bébé kangourou ihany koa ao amin'ny service maternité mba ahafahana manatsara ny fikarakarana ireo vehivavy teraka tsy tonga volana sy ny zanany. Nanao ny fanadihadiana tena toerana Volana Farasoa sy Toutson François. Maraka ny fivoarana amin'ny tontolon'ny fitsaboana ny CHRD Mahitsy no sokafana ao amin'ny service maternité ny bébé kangourou hikarakarana ireo zaza voateraka tsy ampy volana sy tsy ampy lanja. Zay moa tsy manana couveuse satria tsy mana service pédiatrie manokana dia io zany no entina anisan'ny tanan'ireo marary ireo mba hanatsarana ny fahasalaman'ireo marary ireo. Ny tena tanjona zany dia ny azahoan'ilay zaza hafanana satria mbola kely loatra ilay vatana araka ilay lazaintsika teo hoe tsy ampy lanja na teraka lohany fotoana ilay zaza dia mbola tsy stable zany ny températurany dia ny tena tanjona dia azahoan'ilay zaza hafanana afahana mitombo tsara dia apetaka amin'ny hoditra ilay mamany ilay zazakely na atsotsika hoe contact peau à peau dia tazomina eo amin'ny tratra eo ilay zaza mandritra ny 4 ora amin'ny 4 ora mandrapa tsy tamana ilay zaza tsony izany hoe rehefa mahazo hafanana tsara izy ka mitombo tsara ny lanjana dia tsy tamana tsony izy dia atao ohatran'ny zaza rehetra teraka indray izy. Afa-po tamin'ny fikarakarana azy ity renim-pianakaviana voatera-pao ity. Mahina finaritra ny fandrisana dia amin'izao efa tena salama tsara dia amin'ny zavatra na fanafody na zavatra rehetra mitomomba natao. Efa tonga eto ihany koa ny fitaovana fanaovana ny kinésithérapie mifameno amin'ny fanaovana tsindrona volamena. Efa misy manko amin'izao fotoana izao ato aminay ny kinésithérapie. Tsy izay ataontsika hoe fanasan-tanana an'ireo marary izay manana problème neurologique amin'ny ankapobeny izay mitsabo ao amin'ny acupuncture tsy ny volamena ihany hatramin'izay tao izay mifanampy koa ireo service anankiroa ireo amin'ny fanasan-tanana an'ilay olona manana problème ataontsika hoe neurologique izay. Ialohavana fizaham-pahasalamana ny amin'ny mpitsabo ny fanaovana kinésithérapie. Zany efa avy amin'ny dokotera zay vao mankaty amin'ny kiné efa misy latan'ny dokotera hoe zao avy ny atao anazy fa misy fotoana koa nefa jerena ihany izy dia ao anatin'izay fahafantarana anazy ny aretiny karakaraina hoe ohatran'izao no atao anazy karazana exercice massage ohatran'izay mihatsara tena hoe tao hoe mihatsara satria indépendant kokoa ilay olona rehefa avy mankaty amin'ny kiné zany. Araka ny fanentanana ataon'ireo manam-pahaizana amin'ny fitsaboana eto amin'ny CHRD Mahitsy dia manome antoka fanasitranana ihany koa ny fanaovana ny kinésithérapie. Maromaro ireo aretina mbola sitrana somatsara amin'izany saingy mitaky faharetana avy amin'ilay marary. Zay ny any amin'ny hôpitaly Mahitsy fa ny any maro antsetra mila fandidiana ny ankamaroan'ny vehivavy miteraka any amin'ny hôpitaly maro antsetra kanefa dia mbola betsaka ireo tsy mahatsapa sy tsy mahalala akory fa vonjy aina ny fandidiana rehefa sendra ny fahasarotana eo ampiterahana. Ampy tsara raha ny fitaovana sy ny mpitsabo mpandidy ho an'izany hôpitaly any maro antsetra izany fa ny fanamafisana ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny ambana sy ny loza mety hitranga amin'ireo vehivavy miteraka no tsy ampy raha ny fanadihadiana nataon'ny Volana Farasoa sy Toutson François ihany.
malaina hiatrika fandidinana ankamaroan'ireo vehivavy tonga miteraka eto amin'ny CHRT2 Maroantsetra noho ny antony arabola fa eo koa ny tahotra sy ny tsy fahafantarana ny fahasarotana mety hitranga tampoka eo am-piterahana ireo avy any ambanivolo no tena voakasika izay. Ngamba za mandinika mety resaka vola le avy amin'ireo no problème nefa le accouchement zany misy ny antsoina hoe accouchement étosika misy ny dystocie le dystocie zany mety andalo fandidina dia iny le tahoran'le olona fa ny matériel ny dokotera ny fitaovana jiaby zany complet fa zay zany ny problème eto amin'ny hôpitaly eto. Le éducation zany mila atao amin'le olona avy ambanivolo hoe indraindray tsy voatery hoe hiteraka ambany foana zany le olona. Fisorohana ny fahafatesana eo am-piterahana no antony tokony anamafisana ny fanentanana ireo vehivavy any ambanivolo ato anatin'ny distrika ny Maroantsetra ampahafantarana azy ireo fa vonjy aina tsy azo elana ny fandidiana rehefa misy ny fahasarotana. Ny iray apahatelon'ireo mpiteraka eto amin'ny CHRT2 Maroantsetra ihany no miatrika fiterahana tsy mila fandidiana. Ireny vaovao mikasika ny fahasalamana eo amin'ny pejiny fanatanjahantena kosa nampitomboina ireo taranja mpanatanjahantena hifaninanana ho an'ny AZF na ny fifaninanana ara-panatanjahantena izay natokana ho an'ny mpiasa-panjakana ho an'ny fifaninanana nasionaly izay atao amin'ity taona ity. Nampitomboina toraka izany ihany koa ny tanàna andray ny fifaninanana dia Manakara sy Vohipeno miaraka izany. Amin'ny volana aogositra izao no anaovana ny fifaninanana nasionaly raha toa ka efa miroso amin'ny fifanitsanana regionaly ireo isamparitra amin'izao indrindra ny eto Analamanga. Kanto Ravinay Vorson. Samba no tanan-dehibe roa ano andray ny fifanana nasionaly ho an'ny AZF na ny fifanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ireo mpiasa-panjakana amin'ity taona ity. Manakara sy Vohipeno ano apetrano izany ary ho tanterahina ny fafitambin'ny folo ka hatramin'ny fahasiam-roapolo ny volana aogositra ny fifananana. Mba tsy verimberenina amin'ny toerana grande ville foana dia tsy maintsy miditra antsika any amin'ny faritra ary ny faritra dia nisy mandray anjara mavitrika anatin'ity lalaon'ny mpiasa-panjakana ity. Zay no nisafidianantsika manokana ny vao manomboka tsika zao ny taona ity zany dia ao Manakara sy Vohipeno mba ahafahana manetsika ny mpiasa-panjakana. Ny tanjona ty AZF ty dia ny mpiasa-panjakana salama eo koa ny fampiraisana ny mpiasa-panjakana manery satria anatin'ny sport no nahitana ny ambiance fonctionnaire sy azahoana ny fahasalamana. Ho antsika ny eto Analamanga 3 semaines passées efa mandeha eo atramitsika miteny zao mbola mandeha ny lalao eto Analamanga ary mandray anjara daholo ny ministère rehetra ankoatra ny institution ray zay tsy mandray anjara tsy fantatra ny antony fa amin'ny ankapobeny dia tonga mandray anjara daholo ny institution rehetrarehetra sy ny ministère rehetrarehetra mandray anjara anatin'ny lalao zay karakara mpiasa-panjakana. Raha fitambin'ny folo ireo taranjan'ny faninanana teo aloha dia hitombo 10 zany amin'ity andihany ity. Ary misy ny discipline vaovao toy ny handball zao isany ty taona ty misy ankoatran'izay misy discipline 10 miampy zany satria ny zavatra tsapa dia rehefa avy any amin'ny sport fédéral ny mpiasa-panjakana dia miditra aty amin'ny AZF zay ma sport d'entretien anazy be da be zany lasa discipline mitombo zany aty amin'ny AZF. Raha tamin'ny taloha 17 discipline amin'ity mandat vaovaonay ity mietreratra jusqu'à 23 discipline atsika. Mpiasa-panjakana hatrany amin'ny 10 Israel moa no andrasana amin'ny fifanana nasionaly izay atao any Manakara sy Vohipeno izay. Mondial 2026 feno folo ihany ireo ekipa afrikana hiatrika ny fiadinany amboara irantany amin'ny baolina kitra amin'ity taona 2024 ity raha 7 no nandrandraina. Nahazo ny tapakilan'ny alina IRD Congo rehefa avy nandavo ny Jamaika tamin'ny sarainy ohatra teo amin'ny lalao sakana farany ho an'ireo firenena andray anjara. Ity no mondial isy firenena 7 voalohany hiatrika izany raha toka 13 tao anatin'ny taona maro ny fanesy. Firenena 3 ihany koa no ampiatrany izany dia États-Unis, Canada ary Mexique. Mbola 89% no hitondra izay vaovao mikasika ny mondial 2026 izay. Getting you
set for first kick today from Guadalajara. Ny Léopards RD Congo no firenena afrikanina fafolo anjay anjara amin'ny mondial na ny fidinana tombakeran-tany izay ho tanterahina ny volana jona ho avy izao any États-Unis, Canada ary Meksika. Nahazo ny tapakilany nanoloana ny Jamaïque i RD Congo izay nandresy tamin'ny satokana reno tsy misy baolina tokana maty ny Toazembe tany amin'ny 7-0. Ho an'ny barrage na ny lalao sakana ao anatin'izay intercontinental izay ihany dia resy ny Iraka tamin'ny 2-0 i Bolivie. Toy ny varadatsaka ho an'ny mpakafy an'ny squadra azorany Italie kosa ny nanilia ny Bosnie Herzégovine azy ireo tany amin'ny fandakana tirobu 4-0 rehefa ny sarakady sala 2 tao anatin'ny fiampitona ara-dalàna. Fantatra avokoa araka izany ireo ekipa 27 hiatrika ny andiany fa 17 ny mondial. Ho an'ny vondrona A misy ny Meksika papetrano, Afrika Atsimo, République Tchèque ary Corée du Sud. Ho an'ny vondrona B kosa dia misy ny Bosnie Herzégovine, Canada, Qatar ary Suisse. Vondrona C Brésil, Écosse, Haïti ary Maroc. Ho an'ny vondrona D misy ny Australie, Turquie, États-Unis ary Paraguay. Vondrona E kosa misy ny Allemagne, Côte d'Ivoire, Curaçao ary Équateur. Ho an'ny vondrona F Suède, Japon, Pays-Bas ary Tunisie. Vondrona G misy ny Belgique, Égypte, Iran ary Nouvelle-Zélande. Vondrona H misy ny Arabie Saoudite, Cap-Vert, Espagne ary Uruguay. Vondrona I Irak, France, Norvège ary Sénégal. Vondrona J Algérie, Argentine, Autriche ary Jordanie. Vondrona K République démocratique ny Congo, Colombie, Ouzbékistan ary Portugal. Ary ny vondrona L farany misy ny Angleterre, Croatie, Ghana ary Panama. Ajivona fanomboka ny 1 ny volana Jona ary farany amin'ny 6 ny volana Jolay 4 ity mondial landiany 17 ity ary kianja 40 no andray ny lalao rehetra. Misaotra antsika rehetra ary nanaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany saorany ihany koa ny ekipa rehetra niarana natontosa rampitso mbola araka aminao ny tenako mametraka ny veloma mandra-pioda mirary sorto klasy tobokivavy.